O Jesosy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tsy miteny mihitsy izy hoe je suis le détenteur d'une vérité, mais je suis la vérité. Ary mialohany ilazany hoe je suis la vérité dia ozy hoe je suis le chemin. Dia ireo tenitelo ireo tsy hoe karazana tolotra anankitelo atolony hoe manolotra vérité sy manolotra fiainana, fa mifampitohy ireo manao effet domino. Zany hoe raha verina dika zany je suis le chemin, la vérité et la vie, dia hoe je suis le chemin qui mène à la vérité, et cette vérité vous donnera la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tsara petraka zay précision zay satria am'izao fotoana zao dia lasa dogme universel no voizina ny atao hoe pluralisme. Oui, il y a plusieurs vérités, mais il n'y a pas qu'une seule vérité. Izay foto-pisainana izay dia fivoizana natao mihitsy mba nafahana mialatsiny amin'ny teny varanana diluevana ilay vérité, zany hoe natsatsolo. Hitanareo ohatran'ireny le jus sirop concentré reny dia tapohana rano mba hahavita jus ho an'olona maro. Raha ohatra ka ilay concentré iny dia mamy loatra ary ho an'olom-bitsy, fa mba ahazahoan'olona maro dia tapohana rano eny indraindray aza efa tsisy tsirony intsony fa le lokony sisa dia tsy mampaninona. Dia tahaka izany koa ny sary amin'izao fotoana izao hoe il y a plusieurs vérités, ka rehefa mahafaka samy mahazo ny tandrifiny tsirairay perception, tsy resaka conviction de vérité, tsy resaka perception, tsy resaka valeur, fa c'est une personne. Izay mahatonga ny philosophe tsy mety mahita ny vérité satria ny azy qu'est-ce que la vérité? Dia normal izy mbola mitady foana mandrapatapitra ny fofonainy. Fa isika ny vérité tsy tadiavana fa ny vérité no makaty amintsika. Qui est la vérité? Tsy mitovy zany fanontaniana valiana ny philosophe mamaly hoe qu'est-ce que la vérité? Ny finoana kosa dia manome réponse qui est la vérité. Donc ny vérité eto tsy resaka conviction, tsy resaka perception, tsy resaka idéologie, tsy resaka croyance satria io koa dia hoe tout chemin mène à Rome, zany daholo anisan'ny fomba diluevana an'ilay izy. Ny vérité eto zany dia satria maninona Jesosy no miteny hoe je suis la vérité. Dia mety hitendray ianareo hoe ka ianareo zany manao monopolisation an'ilay finoanareo dia hoe nanareo ihany no izy. C'est pas une question de monopolisation, n'a qu'une une question d'imposition, oui, c'est une question de logique. Zone logique. Christy, Jesosy ny teny hoe tsy misy mahafantatra ny ray raha tsy zaho satria manino? Satria izy nivoaka avy tao amin'ny ray, zany hoe vérité ao anatin'ny trinité lay izy zany. Ary izay nivoaka avy tao amin'ny ray ihany no mahafantatra ny ray. Donc tsy isika nomena dynamique andeha hikatsaka sy hitady an'Andriamanitra mba hahafantatra an'Andriamanitra, ce qui est impossible, fa vérité atolotra atsika satria izy nivoaka avy tao amin'ny ray. Izay mahatonga azy le hoe j'ai le chemin vers la vérité, satria za avy tao amin'izany vérité zany no nivoaka. Donc tsy olona anankiray manana tsy ambaratelo amin'ny fiainana tahaka an'ireny olona manao coaching reny hoe reto daholo ny recette, tsy resaka recette le izy, tsy resaka philosophie le izy, fa resaka relation. C'est une relation zay ananana amin'ilay olona. Dia hiteny ianao hoe inona zany garantie fa izay le vérité? Dia tsotra ny valiny, tenin Jesosy ihany no raisiko. La vérité vous rendra libre. Ny marina no afaka anareo tsy ho ambevo. Afaka mithéoriser momba ny amin'ny vérité daholo misy karazana théorie be dia be avoakan'ny olona, fa ny fanontaniana mipetraka hoe libre ve ianao zay milaza fa manana ny vérité. Fa io vérité io nous rendra libre. Libre de quoi?
libre de la peur. Peur-ny amin'inona? Peur-ny amin'ny atao hoe culpabilité. Peur-ny amin'ny hoavy. Peur-ny amin'ny zavatra be dehibe ohatra zavatra maro izay mitambesatra eo amin'ilay olona. Ny tsy fananany antoka ny amin'izay atao hoe ny fiainany mandrakizay zany. Noho izany ny tsy atao hoe marefy fa ny fomba fahatarana an'izay vérité zay dia ny olona afaka. Ary misy lafiny maro zany tsy anam-potoantsika ny hamelabelatra an'izany eto. Donc miverina zany hoe tandremo le retsy izay olona rehetra mivoy aminareo hoe tsika ne ray ihany, tout chemin mène à Rome. Non, zany anisan'ny fitaka natao daholo mba ahafahana diluevana an'ilay la vérité. Miteny eto hoe la vérité mais pas une vérité. Ary zay ny ambadika ny pluralisme, il y a plusieurs vérités, zany hoe il y a une vérité chrétienne, une vérité une vérité parmi tant d'autres. Non, c'est la vérité. Et la vérité, c'est pas une idéologie, c'est pas un dogme, c'est pas une philosophie, c'est une relation. Zay ny mahafana marina kely antsika amin'ity herinandro vaovao ty ndray. Fa mety ain'Andriamanitra tompoko.